hatrany ny fahasoavan'i Jesosy ry havako. Amen. Vavaka isika. Isan'andro izay dia tsy mitsahatra midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao Andriamanitra, satria na dia izao fofinaina mahavelona omenao anay izao aza dia tsy voavidinay vola, ka izany ny tena isaorana ianao. Saotra fa endriky ny fitiavanao izany, famindrapo ary fahasoavana ihany koa. Ka dederainay mandrakizay ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha nanomboka nandinika an'ity lohahevitra ity isika ry havana dia hoy izay tamin'izany hoe raha miteny ny soratra masina, indrindra ireo izay dinihantsika isan'andro, dia ahopantsika amin'ny hoe miasa ao amin'ino ny fanahy masina. Inona no ambaran'izany ary dia tsotra fotsiny. Izay ho jerentsika izany amin'ity volan'ity dia izao ihany. Inona ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino, na koa hoe inona no latsika ny fanahy masina. Anio ary havako dia andeha ny Efesianina toko voalohany, 7:11 no zaraina amintsika dia rapitro ny 7:12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo. Eny, ao aminy koa ianareo, rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Amen. Ry havana, tombo-kase. Izay izany ny sarin'ny fanahy masina, izay no asan'ny fanahy masina hitantsika eto. Inona moa ny tombo-kase? Ny taratasy ara-panjakana dia asiana tombo-kase mba ho ara-dalàna. Dia tahaka izany koa ny karatra. Raha sary fotsiny no apetraka eo dia tsy ara-dalàna satria azo esorina. Fa asiana tombo-kase koa izy dia ara-dalàna ary tsy azo esorina fa dia an'ny tompony iny karatra iny izany. Dia tahaka izany koa izany ny sary eto hoe ny fanahy masina no tombo-kase. Fa mialohan'izany dia misy aloha ataon'ny mpino. Voalohany hitantsika eto amin'ity soratra masina ity dia ilay hoe mandre ny filazantsara. Zava-dehibe izany satria izao ny filazantsara dia ny tantaran'ny famonjena ary Jesosy Kristy mihitsy ny filazantsara. Rehefa nandre ny filazantsara izany ianao dia ny tantaran'ny famonjena izay hoentin'i Jesosy Kristy hanim-pamonjy nanaiky izany ary indrindra nampiany eto hoe nino an'izany, dia izay vao azo ambara hoe ara-dalàna izany tsika hitany eto. Ara-dalàna fa zanak'Andriamanitra, ara-dalàna fa manara-dia an'i Kristy, ara-dalàna satria tena ao amin'ny tompontsika amin'izay fotoana izay. Dia ilay fanahy masina izany ny tombo-kase manamarina an'izany ry havana. Io izany dia tsisy hoe osoka, io izany dia tsisy hoe azo anaovana kitrano an-trano na ny tahaka an'izany, fa ny tompo ihany ry havana no mahalala izany hoe nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ve aho, mino azy tanteraka ve aho amin'ny fiainana. Ary rehefa tanteraka izay dia ny fanahy masina no manao an'ilay tombo-kase dia lasa fananan'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra, lasa mpanara-dia an'i Jesosy Kristy ary tena tian'ny tompontsika manomboka eo izany koa. Enganie ry havana, hitoetra mandrakariva ao anatin'izany hoe vao hisy tombo-kase amin'ny lalan'ny fanahy masina izany, isika izay any ny tompo, an'Andriamanitra, any Jesosy, tsy hananana ilay ratsy fahefana intsony. Enganie ka hitoetra mandrakariva, tsy hiala amin'izany ao amin'ny tompontsika mandra-piaviny. Amen. Hivavaka ary isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa fitiavanao lehibe anay no nanasianao tombo-kase tamin'ny lalan'ny fanahy masina, ka dia anisan'ny zanak'Andriamanitra izay, anisan'ny mpino manara-dia an'i Jesosy Kristy izay, ary zava-dehibe amin'ny fiainanay izany satria tsy hananana ilay ratsy fahefana intsony izay. Misaotra Tompo fa enganie izay hitoetra ao aminao mandrakariva ary mandra-piavinao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no vanena izany vavaka izany. Amen.